katolika malalako marary io dia tsy afaka manao montage ifampisarako aminareo ny témoignage nalevan'olona amiko rehetra amin'ny soa azo amin'izareo tato anatin'ity page ity ary teo koa ny soa azo amin'izareo amin'ny alalan'ireny débat natao amin'ny namana silamo ireny fa isarako an'Andriamanitra amin'izao arivariva izao misy ranabavy anankiray ity nanao témoignage fa saingy nataony vocal izy dia izay ny fampisarako aminareo. Henoy tsara fa mety maro ianareo no manana situation mitovy amin'ity ranabavy anankiray ity. Bonsoir Romely. Any anarako avy aty Sambava, tsy avy aty moa zany fa mipetraka aty. Tena misaotra anao, mankasitraka. Tena mankasitraka anao fa maro be amin'ireo vidéo anao ataonao regny. Maro be tena nanova ny fiainako. Tena maro. Tsy hita tantara kely fotsiny hoe fandeha ny zavatra niainako. Tamin'ny 2020, zay angamba niditra fiangonana farany. Efa za katolika. Tsy fantako inona nahazo. Lasa ny bavaka FJK matampoka. Tena hitako tsy concentré mihitsy na mamaky ny baiboly arany. Satria tsy mitovy. Nomeny zareo baiboly ampiasain'izareo amin'ny FJK moa. Tena na mamaky salamo 91 fotsiny arany. Je me sens gênée. Fa dia tao foana. Dia farany tsy nandeha ny bavaka intsony. 20, 21, 22. Roa taona angamba tamin'ny FJK. 23, 24, 25, 26 sika zao. Tsy niditra fiangonana mihitsy. Fa za efa saika azo ny fakapana hoe hiditra anatin'ny finoana Islamo. Fa tsy fantako, tena tsy fantako, mety zay angamba le fanahy masina rehefa hiasa. Ohatran'ny zay CSB tao amin'ny actualité foana le vidéo anao, surtout le resaka musulman et tout ça. Dia iny moa nisy any débat resy lahatra verina finoky any. Ary za zany matsapa tena hoe ohatrany hoe tanao amin'le nandalovako rehetrarehetra le nandalo katolika dia efa saika anao Islamo, efa natranatra mihitsy arany hoe ahoana fomba fivavaka zareo. Dia tsy haiko hoe ataoko ahoana, isaka mivavaka matsapa hoe ohatrany hoe anan'Andriamanitra lahelo foana zany amin'ireny zavatra nataoko ireny hoe tsy nitodika taminazy na nitodika taminazy ary any amin'ny fiangonana izay noforoan'olombelona any zany no nitodiako. So nefa tafakevitra hitodika amin'Andriamanitra fa mbola tsy niditra fiangonana fa niezaka ohatra misy zavatra manakana anahy foana isaka nandeha hivavaka. Fatako aloha za efa tena hiverina finoko mivavaka impito isan'andro asa amin'izay tena natsapako hoe tokony miverina maha katolika mbola voaray volana angamba zay 2 volana mahery tena hiverina maha katolika. Fa hitanao amin'izay tsy haiko hoe asan'ny devoly ve zany sa inona dia inona no tokony ataoko. Hitanao rehefa fotoana za mivavaka iny mivavaka amin'ny 9, mivavaka amin'ny 12, mivavaka amin'ny 3, dia mivavaka amin'ny 9, mivavaka amin'ny 6, 23h, minuit, dia amin'ny 3 maraina, dia miverina indray amin'ny 9, impito zany mivavaka anatin'indray andro tao anatin'izay volana mahery zay tena hoe ifantoka amin'Andriamanitra après ny hitan'ireny vidéo ireny. Hitanao amin'izay amin'ny fotoana za mivavaka manao Raba Maria, raha inay ny an-danitra, mihinzao mihinan'Andriamanitra, fekepinoana. Ao anatin'ireny matsapa ohatran'ireny hoe anan'Andriamanitra lahelo foana zany. Tsy haiko ny ataoko ohatry mangejana be ilay izy. Tena teteny mafy hoe aza nananao lahelo tsony Andriamanitra. Ohatra misy zavatra manintona ary efa hivavaka nandrindray misy demony ireny fa miezaka foana zany mamita ny hivavaka impito io amin'ny vavaka. Hoetiko hoe ifonako amin'Andriamanitra misy tsy mety nataoko zany. Tako mavesatra be amiko ilay izy. Ary tanao rehefa hivavaka surtout amin'ny alina. Tafafo tsara rehefa minuit. Tena tafafo tsara tamin'ny voalohany anao rehefa amin'izao mifoha tena za mihitsy mifoha. Rehefa mipetraka ohatra misy akamoana tampoka zany. Fa za miezaka mandresy an'ilay izy. Ohatra manao laoka zany rehefa hivavaka. Fa miezaka mandresy an'ilay izy. Inona no tokony ataoko? Torohevitra. Maro be zavatra manjady amin'ny fiainako ary tena efa nanarin'Andriamanitra anao mihitsy. Mila mitodika amin'Andriamanitra fa tsy haiko hoe inona no tokony ataoko. Ianao zao mba angatako an'izay vahaolana izay. Satria za moa tsy dia olona manana namana hoe zarazarako an'izay problemako rehetrarehetra. En tout cas za tsy dia manana namana mihitsy. Fa izay ilay mba tiako hiangaviako anao hoe inona no tokony ataoko manoloana izay zavatra rehetrarehetra izay. Saotra betsaka. Voninahitra ho an'Andriamanitra mazava loatra moa zany fa tsy maintsy hanokana fotoana ho anazy ifampiresahako amin'ny lalandalina kokoa mba ahafahako mifampisaramina zavatra tsara ataony mba ahafahany migioka amin'ilay ranom-pitiavan'i Kristy, ilay rano mahafaka ny hetaheta araka ny tenin'i Kristy tamin'ilay vehivavy Samaritana. Maro ny zavatra afaka ifampisarako aminareo fa tokana ny hafatrako. Ho anareo rehetra sahirana manohitra na ajanonina miresaka finoan'olona tsy ilaina ny débat oziko hoe misaotra raha ohatra ka fitiavana no manosika anareo miteny ahy. Nefa kosa rehefa tsy raisiko mianatra avy aminareo aza tezitra satria haiko ny lalankizorako
haiko ny objectif tiako tratrarina ary haiko ny résultat misy eo am-pelatanako. Samy zanaky ny Eglizy Katolika isika ka samy miezaka manao ny fomba rehetra ahafahantsika maneho ny fitiavantsika an'io Eglizy io. Aza forcenareo hitovy ny fomba hitiavantsika an'io Eglizy Katolika io. Fa araka ny teny ny soratra masina, misy karazany maro ny fanomezam-panahy avy amin'ny fanahy, ka izy io no tsinjarainy amin'ny tsirairay avy araka izay tiany. Marary soa antsika rehetra ary mankahiry antsika rehetra izay mety hitovitovy ka amin'ny tirana bavy iray ity.